Vatsimpana etin'ny pasteur Ratsianarivo Léa. Amin'ny anaran'ny Tompo, Jehovah ô, toroa ny lalany didinao aho, dia ho tandremako hatramin'ny farany izany. Amen. Ivavaka isika. Endre ny fahalebiazanao ry Jehovah tompony maro, ilay nahary ny tany sy ny lanitra. Tsy takatry ny sainay loatra ny fahalebiazanao, satria tokoa ianao ilay tompony fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany. Ianao ilay fiandohana ary koa fiafarana, ary dia mbola namindra fo taminay tsiraray avy ka nazahoanay ity tombon'andro ity, hahafahanay mamitra-pihavanana aminao sy hahafahanay mihaona aminao, indrindra mandray ny teninao mba hahafantaranay izany didinao izany. Tonga ny fotoana izay andrenesanay ny hafatra ao amin'ity maraina ity, hahafahanay mamakivaky ny tontolo andro eo ambany ny fitarihan'ny fanainao masina, koa dia mitenena araka ny fombanao Jesosy eo, amin'ny alalan'ny mpanomponao, fa vonikainanao zahay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo, lay nandrotsaka ny fanainao masina ho an'izay rehetra mangitahita sy mangataka izany, no anaovanay sy anandratana izany vavaka izany. Aleluia. Amen. Fifaliana mandrakariva no azona miantrano amin'ny tokantranontsika tsiraray avy amin'ity maraina ity, ary dia miarahaba antsika tsiraray avy izay miaino izao vatsim-panahy izao sy miaino izao fandarana izao. Ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray tsy tohany ho amintsika tsiraray avy. Tenin'Andriamanitra izay angalantsika ny vatsim-panahy amin'ity maraina ity dia amin'ny filazantsarany Marka 10:17. L'Évangile selon Marc, chapitre 10, verset 47. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho ny ireny fa injay Jesosy avy any Nazareta, dia niantso izy ka nanao hoe, ry Jesosy zanak'i Davida ô, mamindrafo amiko. Amen. Izany tenin'Andriamanitra izany no mitarika antsika hijery ny lohahevitra hoe tezitra amin'Andriamanitra ve ianao? Tezitra amin'Andriamanitra ve ianao sa tezitra amin'i Jesosy? Amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia maro ny kristianina na ny mpanaradian'i Jesosy Kristy Tompo no tafalatsaka ao anatin'ny fandrika izay lazaina hoe tezitra amin'Andriamanitra aho, tezitra amin'i Jesosy aho. Ary hita indraindray izany teny izany amin'ny vavan'ireo izay olona fa milaza fa kristianina marina. Fa maninona izany no tonga ao anatin'ny vavany? Noho ireo fizahan-toetra maro izay lalovany eo amin'ny fiainany, ary koa ny tsy fanahinany izy ireo faharetana, hany ka tezitra amin'i Jesosy na tezitra amin'Andriamanitra izy. Miandro hoe rahoviana re no avy ny valim-bavaka avy amin'ny Tompo, toa ela loatra fa tena mijaly, mila hampamoy fo, ary mitady ho solafaka ny dia mahita ireo ratsy fanahambinina, araka ny voalazan'i Davida, voasoratra ao amin'ny bokin'ny Salamo. Moa tsy toy izany tokoa no mahazo an'i Bartimeo jamba eto amin'ity tantara ity. Izy ity tsy olon-tsotra fa olona zanaky Timeo izay midika hoe olona nanana ny maha-izy azy araka ny voalazan'ny evanjelista Marka eto. Izany hoe taranak'olona manana ny maha-izy azy, nefa noho ny hajambany dia nariany ny fianakaviany fa ohatran'ny toe manome drama azy ireo izy ny fitenenana. Mba azontsika sary an-tsaina moa izany. Rehefa fantany fa andalo eo amin'ny tanàna izay misy azy Jesosy, dia tsy maintsy mba nanao safidy marina eo amin'ny fiainany koa i Bartimeo. Na mbola hanao lolo-po an'i Jesosy hoe fa maninona ao no nataonao toy izao, na koa hanadio ny fony ka hanala sy hametraka ny hatezerany amin'Andriamanitra. Sofa teo ny fanahy masina izay nitaridalana azy ka nafahany Bartimeo nanao ny safidy tsara. Ny vokany nahazo famindrapo, ary rehefa nahazo famindrapo izy
dia sitrana ho azy na hiratra ny masony. Ry hava-malala ao amin'ny Kristy Jesosy, angamba mety feno fahatezerana sy alahelo manoloana an'Andriamanitra na Jesosy Kristy Tompony fonao amin'izao fotoana sy ora izao, noho ireo zavatsarotra sy zava-manahirana ka mitondra alahelo mafy eo amin'ny fiainanao, tsy nahitanao vahaolana, tsy nahitanao fitsaharana na koa fiadanana. Anio ry afako, apetrao, esory, atsaharo izany hatezeranao izany, ka andeha anao tahaka ny Bartimeo ka ilaza hoe: ry Jesosy zanaky Davida mamindrafo amiko. Ka tonga an' Jesosy hijanona ka hampahiratra sy hampitsangana antsika tsirairay avy, ary izay no hampitsangana izay rehetra fahafatesana eo amin'ny lafim-piainantsika. Izany no hatonga ny tenin'Andriamanitra ilaza hoe: mitsahara amin'ny fahatezerana ary mahafoiza ny fahavinirana. Aoka tsy hirehatra ny fahatezeranao fa ratsy no hiafaran'izany. Engane ny torohevitra izay omeny ny tononkirany Salamo izao dia hanampy ny tsirairay avy ka hahatonga fampaherezana ny fontsika ary hitarika sy hahatonga an'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo hijanona eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Hahatonga atsika hijoro, hitraka, hahiratra, handresy ka hiafara ny fandresena mihezinezina. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, isika kosa hitsahatra tsy ho tezitra amin'Andriamanitra sy Jesosy. Vavaka isika. Mahatsiaro menatra sy mangay azy ary Jesosy Kristy Tomponay, satria impirimpiry tokoa moa izay tsy manome tsiny anao, tezitra aminao ny fonay, satria toa mijery ny ratsy fanahy izay ambinina, mijery ny mpanao ratsy sy manao ny fiainan'izao tontolo izao toa mety ny fiainana. Fa zahay toa arakaraky ny hanomponay anao sy ny anararanay dianao dia toa mafy ny fizahan-toetra. Jesosy malalo, mifony zahay, mibebaka, mangataka ny famindrapo avy aminao noho izany fahatezerana izany. Mamindrafo Jesosy ka mamela heloka. Ary ngano sy arodany avokoa izay hevitra mampisaraka anay aminao ka tsy ahitanay ny tavanao, tsy hahatonga ny fandresenao eo amin'ny fiainanay. Dia tafionery ny fanainao masina Jesosy ny tsirairay avy izay nareza ao afatra izao, mba tena hatoky anao marina ary koanana fo madio sy finoana feno sy tanteraka hahatonga ny famonjena eo amin'ny fiainan'ny tsirairay avy ka hampahiratra izay rehetra fahajambana eo amin'ny lafim-piainany. Dia ho tanteraka aminay tsirairay avy Jesosy ny teninao manao hoe: ekeo ihany ankehitriny fa izao no mety amintsika hahatanteraka ny fahamarinana rehetra. Atolotra ianao Jesosy, nidera sy ny hajaran'ny voninahitra mandrakizay, ny ranao kosa teo ambony hazo fijaliana, arakofy ny mpanomponao tsirairay avy. Aleluia. Amen.